zay ny amin'iny fa taoriny ny fandaniana ny lalàna momba ny haute cour de justice dia miroso amin'ny fividianana ny mpikambana ao anatin'izany rafitra izany eo anivon'ny antenimera-pirenena. Ny sambo sinoho voaroroy io mpanondrana andramena tsy ara-dalàna tratra teo anelanelan'ny Maroantsetra sy Atala hoy Andriamatoa Raparany Antelma, ministry ny tontolo iainana raha niona tamin'ny mpanao gazety ny tenany tetsy Ambiraoany tsy Atsahavola. Araka ny vaovao azo zany dia sambo sinoa izy io dia rehefa nanontaniana ny sinoa dia milaza fa mpanjono, sambo mpanjono ozy izy, kanefa tsy maintsy ho jerena daholo raha sambo mpanjono izy manko normalement tokony misy chambre froide ao anatiny. Tsy maintsy jerena koa ny taratasiny amin'ny ministère-ny pêche hoe manana an'izany autorisation zany tokoa ve io sambo eto amintsika, fa raha sambo tsy manana autorisation de pêche izy milaza hoe manjono ny ataony aty dia mbola alatra ny are-pirenena malagasy ihany koa zany. Fa ny fanadihadiana zany dia mbola mandeha amintsika amin'ny teny zao dia tsy maintsy hitantsika eo ihany ny valon'izay fanadihadiana izay. Ho fampiroboroboana ny politika fampandrosoana maritra izay voizin'ny fitondram-panjakana dia hikarakaratrika azy etsy amin'ny Ibisakorondrano ministera ny tontolo iainana. Misy atrikasa izay ho atao iarahana amin'izareo izay ho atao rahampitso mahakasika ny famoronana asa maintso na ny création d'emploi vert sy ny famoronana asa idiram-bola na ny activité génératrice de revenu ao anatin'ny fieritreretana ny fampandrosoana maharitra ny développement durable dia manana ny anjara toerany lehibe ny emploi vert. Ny emploi vert dia ireo asa rehetra izay miezaka mampiena ny fandotoana ny abakabaka na ny fampienana ny fampiasana n'ireo solika izay mandoto ny abakabaka na ny énergie fossile amin'ny alalan'ny fampiasana n'ireo angovo azo avozina. Firenena afrikanina misy valo no andray anjara amin'ity atrikasa ity. Noraisin'Andriamatoa ministra Raparany Antelma tao Ambiraoany Etsetsaavola ireo solitena andray anjara amin'izany dia ireo avy amin'ny Institut français pour le développement durable na ny IFDB.